Tonga indray ny fotoana iarahantsika iresana ny ankehitriny eto amin'ny fahitalavitra M24 amin'ity androany ity atao anatin'izao fandaharana le 20h15 akafaliana no androsonay sy anolorana ihany koa ny arabo antsika mihitsy mpanaraka tsirapa araka mitazanao eto amin'ny aplato zao dia andeha matory miaraka no manana ny vahintsika eto amin'izao fandaharana arabo sy eto amin'ny fandaharana Mananavanao namana ady mamena dia arapaitsika koa ny piaino sy ny pijery ny fahitalavitra manaraka antsika amin'ny onjam-peo dia ankasitrahana ny vahoaka izay fantatra fa efa tena miandry fatratra mihitsy an'ity fandaharantsika ity. Ia, fivahinianana fantelony amin'ity androany ity moa raha araka fandiminy fantelony tao aoriana ny ilazanao fa ho isan'ireo kandida hilotsaka ho filoham-pirenena ihany koa ianao izay nitondrantsika famelabelarana maro samihafa ny amin'ny fahitanao ny zava-misy eto amin'ny firenena. Ny zavatra maresaka amin'izao fotoana izao angamba ny hanombohantsika n'ity fandaharana ity mahakasika ilay antoka 200 tapitrisa ariary izay fantatra amin'izao fotoana izao fa ny fianakaviam-be iraisam-pirenena no anatota ny biletin tokana izay anatanterahana izay fividianana izay nefa raha araka ny voalaza tany aloha dia ity vola antoka ity no anotana ny biletin tokany ahoana ny fahitanao an'izany rehetrarehetra izany. Misy ve tsy fifankazahoana meloha ny fanomanana izao fividianana izao mahatonga an'izany rehetrarehetra izany mitranga. Raha ny hevitra aloha izany vaovao tsara ho antsika izany aloha satria ny fanazavan'ny filohan'ny CENI dia hoe ny antony nametrahana an'ilay caution dia satria tamin'ny ara-tantara ny kandida no miantoka ny bileta ny atoko izany na ny kandida. Dia raha ny fanazavana izany araka ny vaovao farany efa ny partenaire technique financier zany antoka an'ilay izy dia tsy mitombona intsony zany ilay caution atao midagana be 1 milliard d'ariary 1 milliard de FMG na ataoko hoe 200 millions d'ariary. Dia sosokevitra zany na foanana any io caution io na ahena ilay izy satria izao fotoana izao mihitsy ka tena mila vahaolana ary araka ny teniko raha hoe tokony encouragena raha nisy ny kandida isaky ny région dia amin'izay tonga dia manao élection tsika une pierre deux coups zany hoe vaty iray ny atoraka fa tonga dia efa azo navaliny rosa aty satria afaka ataontsika mihitsy ny hoe amin'ny fifidianana io no azontsika une pierre trois coups vaty telo mihitsy ny satria tonga dia ao tsika maka an'izay olona atao chef de province dia ao koa tsika maka an'izay olona atao chef de région. Zany zany hevitra tsara zany dia ny ohatran'ny hoe encouragena mpiasam-panjakana raha ny hevitra mba hirotsaka satria fantatra zareo fa raha tsy manao kolokolo izy dia tsy hoe ho mpanefoefo be mihitsy dia tokony hoe ohatra hoe rehefa mpiasam-panjakana raha dia apahatelo na apahaefatra na apahadimy caution aloha fa arakaraka ny catégorie professionnelle ilay izy satria arakaraka ny avon'ny catégorie anao zany sy ny gradinao anatin'ny asa no azinona koa hoe anananao traikefa satria io ny asa-panjakana io dia ahoana moa zany raha concours professionnel ve dia ampitoviana ve ny concours extérieur na any amin'ny sehatra asa inona na any amin'ny sehatra asa inona omena vahana foana ny olona manana traikefa. Dia zay zany resy lahatra hoe ohatra fotsiny hoe olona manana mpanaraka maherin'ny 5,000 zany amin'ny réseaux sociaux olona manan-kevitra ny matoa rahan'olona tsika tsy hoe mpanao atsika nakory dia zavatra ohatr'izany zany tokony dinihana lalina mihitsy fa hitako hoe antidémocratique zany le caution atao midangana be io satria ohatra fampirisihana kolaka ny kandida hivaritena sy hivaritra firenena hivaritra ny ainy ny mpiray-tanindrazana mihitsy satria lazaiko anao hoe raha misy olona zao miteny antsika hoe amena tracteur nareo na amena hélicoptère nareo dia ny sandanina ange le vahoaka le manana le zom-pirenena malagasy le manao service national zany amidy amin'ny firenena satria rehefa raikitra ny ady lehibe fahatelo na ny ady lehibe fahafito saiko moa efa fahafito zao ny ady lehibe amin'izao dia le zanaky le olona le firenena nivaritena tamin'ny firenena lehibe iny ny filohany no atao sorona ohatra ny tamin'ny ady lehibe voalohany 1914 sy ny tamin'ny ady lehibe faharoa 1938 1945 ray moa 1914 1918
fa de namboisantsika mpiray-tanindrazana maro de aveo tsika omen'olona tsangam-bato indray ohatra ao amin'ny Mare Masay sy ny tsangam-bato misy sarina anjely tsy haiko mangamanga indray ngamba amin'izay hoe namenamena hoe namonjy nanao sorona ny ainy ho an'ny vahiny zany le malagasy teto. De zay zany zavatra zay ne adima amin'ny aina ny antony tsy hoe mahasahirana antsika am'le resaka caution satria tsika nanangona soavaly de nanangona fitaovana fanamafisam-peo de nanangona fitaovam-pitaterana hoe anaovana fampelezan-kevitra de nametraka vola ihany tsika fandraisantsika anjara rehefa avy zay atokanohana antsika tia nefany mibanana tam'le caution avy be tsika de akoatran'izay akolaka tsika terena hoe mandehana amin'ny lalana efa nalehanay mivary tena any amin'ny firenendehibe na any amin'ny milliardaire na sanatria mivava ny réseau mafieux de tsika nefa tsy te hiditra amin'izay satria hamonjy le vahoaka malagasy ao anaty fahasahiranana ny antony candidature tsika de tsika nijanona foana hoe aleo vahoaka malagasy ny patronko. Vahoaka malagasy nefa no giazana tsy nahazo mivoaka ny trano tao anatin'ny caution tao anatin'le confinement de vahoaka malagasy hatramin'izao mbola miarina raha-toe-karena mbola be dia be ny tsy anasa mbola be dia be ny sahirana ary mbola be dia be no niala tamin'ny fianarana no tsy fahatakarana le adidy amin'ny fidirana mianatra sy le fitaovam-pianarana ary indrindra tsy ampisakafo. Zavatra zany adima amin'ny aina mahatonga antsika miseho ane de no le adidy satria zara niaro ny tombotsoan'ireo vahoaka malagasy raha ohatra tsika tsy mandray andraikitra. Akoatran'izay ihany koa misy ve ny hetsika tokony ho ataon'ireo zay efa nilaza fa ho isa no candidat hilatsaka ao filoham-pirenena amin'ity taona ity raha toa ka tsy misy ny fampidinana araka ny tokony ho izy izay antoka 200 tapitrisa ariary zay ho avoaka ny senindray ao aoriana zao fahafantarana fa ny PTF no isana ny fanotana ny biletany tokana izay ho ampiasaina. Tinao tenenina hoe tiako reformulenao le question hoe inona ny tinao misy fitakina manokana aveo ataonareo candidat izay hilatsaka ao filoham-pirenena raha toa ka tsy misy ny fambidinana araka ny tokony ho izy ity antoka 200 tapitrisa ariary ity izay fantatra fa ny PTF no anota ny biletany tokana amin'izao fotoana izao. Zao fitakina zao de efa fitakina ho an'ny candidat rehetra hoe mangataka amin'ny CENI mangataka amin'ny ACC ary mangataka amin'ny gouvernement hoe izy ty ane le retsy fanavotam-pirenena le firenena ne ka efa ao anaty kizo lalina ka za ampirisianareo hivary tena any am-pandraraha iny zay na any amin'ny réseau mafieux na any amin'ny herim-pamoretana na fanjakana firenendehibe manana tombontsoa sy programma azo manokana fa ny anay programmanay anarina ny fiainam-bahoaka anatsara ny fampianarana anatsara n'izao zavatra tontolo rehetra feno kolokolo sy fahalovana zao de rehefa ohatra zay ka anao an'izay mila madio zay tonga eo amin'ny fitondrana de tianay mba hoe tsy ho vesarana trosa zay raha hitondra le firenena zay zany mifangatahantsika de tsika zany mangataka ao candidat rehetra satria apahatsiarivo koa anao hoe candidat ray tena nikendrena tamin'io caution nasonitra avy be io nefa tena tsy fitiava-tanindrazana hoe olona ray ve tsy tiana hoe i James Franklin de ny candidat rehetra no sazina hivary tena any amin'ny ataontsika hoe mpanararoatra ny fahasahirana malagasy. De zay zany no iangaviko ny olona mpanapa-kevitra rehetra hoe réviseo à la baisse na ampidino io caution io fa mahatonga antsika voatery mivary tena sy maloto de neny am-piangana nefa tsika mitady olona madio hanavitra firenena. Efa ny raha tsika nahita nge hoe rehefa lafo be ny vola lanina amin'ny caution sy ny vola atao amin'ny fampelezan-kevitra de rehefa mahazo fahefana le olona na de ministère ray ara de ohatra hoe niombontsika rehetra ohatra ny aondrany any ivelany amidy mivary boba any amin'ny tany anankiray ihany amerenana an'le fatiantoka zany na ohatra hoe le olona le olana hoe alohana anao zay efa meo anay ny douane alohana anay zay efa meo anay ny inspection azao alohana anay zay fa aleo zay ny ao amin'ny domaine alohana anay ao ambadiky le zany de hoe ho ampiasaina le service public anangonan-karena anarenana an'le fatiantoka de zay zavatra zay tsy mety amiko satria ny antondihako amin'izao firotsaha-pifidiana izao ny firotsaha-kofidiana izao de hoe ahoana no hitondrana hevitra vaovao mamany olana ny vahoaka malagasy manontolo ary raha azo atao de tsy manana trosa arak'izay azo atao amin'ny
olona mety any mba-tsempana ny fahaleovan-tena eo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra. Ao anatin'izay indrindra Andriamatoa James Franklin Rakotomanina efa manao rarakofana amin'izao fotoan'izao ny filazana etseroa ireo candidat ilatsaka filoham-pirenena. Raha ho anao manokana mbola vonona venao ary manaiky ny ratsahany Andriamatoa Andrindrina Rajoelina ho candidat indray amin'ity taona 2024 ity. Personnellement za tsy manana olana amin'ny président Andry Rajoelina, zany hoe ama olombelona olona fandretana tsara zahay izy filohan'ny republika zahako syndicat-ny filoha lefitry ny syndicat mpitsara tam'zany de akoatran'izay moa amin'ny anao manjery zay no mety hoe mifankahita na mifamaly ara-kevitra fa izy zany tsy hoe fahavaloko izy kanefa koa za zany mahita ny zavatra efa misy eto amin'ny firenena de za zany mandresy lahatra foana hoe ny sécurité tsara indrindra de ny tsara fihavanana amin'ny malagasy rehetra de zay namezako tolo-kevitra maro be nanampiana azy amin'ny mahazoko azy satria zoko amin'ny taona izy na de herintaona nelanelanay de amin'ny hoe ataontsika hoe olona mitovy génération zany de ianao zao raha manana zoko ianao hatrany za manana zoko lahy hatrany mitovy taona amin'ny président Andry Rajoelina maître karaté koa ny zoko de rehefa misy tsy mety nataonay tamin'ny mbola kely de miteny hoe dana manao an'izao ary amin'ny data nandao miteny an'izao ary amin'ny dadatoa de miteny koa eto hoe tsisy tsara ohatrany hoe fampiresaka amin'ny malagasy de izy zany tsy ho azy rehetra zany fa ho an'izay efa nitondra rehetra hoe tsisy tsara koa ho an'izay efa nitondra rehetra ny hoe mifandamina hoe elo-kibaboana mody rariny. Io zany zavatra tsotra anie izy nisy volamena lasa bolongam-bita ry ohatra izy nakan'iny avereny fa han'ny firenena iny nisy diamondra na vatosoa nisy tsika moa mbola tsy manana diamondra fa vatosoa rehetra akoatra ny diamondra nanantsika daholo nisy vatosoa ohatra zao aiza ny anjaran'ny fanjakana tamin'iny zavatra ohatra zany no tokony ataontsika malagasy de arak'izay azo atao ahena fanagadrana olona satria za raha vao tonga eo amin'ny fitondrana tonga de tsisy gadra politika na mpanao gazety na syndicaliste mijanona amponja tsony izy avy no manana étiquette journaliste na syndicaliste na ka eloka ady madiona hoe ady eloka moa matomaka any amponja fa hoe eo zany le fisalasalana hoe no ny araka bika tsy tiako tare hoe na lasa ny amponja n'ity olona ity de tena zay ny anany ataoko hoe tonga de grâce présidentielle ho an'ny olona rehetra zay mahavoapirofo fa nanana andraikitra tamina fanaovana gazety na fanaovana syndicat na fanaovana fanehoan-kevitra politika satria olona manana olona ina ankohonana ane reny ary manana hevitra rovana koa reny olo reny io zany mety tsy tiany extrémiste zay fa amin'ny zavatra sasany ohatra zany de tena tsy voavidim-bola mihitsy fa mifeo fetreretako de milaza hoe aleo alalaka ny olona ary faniriko tsy hisy gadra politika na gadra syndical na gadra hoe mpanao gazety zany itsony eto Madagasikara zany zavatra tena hoe ivavahana amin'Andriamanitra mihitsy tsy isika ry adima amin'ny aina raha sendra mahazo fahefana no hoe andeha hanao an'izany ampiarabelona engany eka tsy hanao an'izany mihitsy sika. Maraparanantsika an'izay resaka izay milohany ivadiantsika miresaka hafa ngamba amin'ny mafiloha lefitry ny syndicat mpitsara anao zariky ny lazainao teo aloha amin'izao fotoana izao tsy misy mety manao soni ny nationalité Andriamatoa Andriny Rajoelina ny eo anivon'ny fitsarana afaka manambara ve ianao ao anatin'izay hoe iza no tokony anao soni ihany ve zany ny mpitsara sa tsy tokony hijanona amin'izay fahaleovan-tena izay satria ity filoha ankehitriny ity de manana ny zom-pirenena frantsay. Ny zavatra valiko anao chef département juridique et contentieux amin'ny solidarité syndicale de Madagascar ary mandako en tant que premier vice-président ny SMM tamin'ny andron'ny président Clément John no brigueko an'io tao amin'ny élection satria trésorier général tao amin'io fikambanana io talohan'izay tao amin'ny Carleton zay nanao fifidianana ka raha ny hevitry ny antaninao de za manaja fahaleovan-tena mpitsara na izy na izy raha vao ohatra zany amin'ny syndicaliste anay zany za zany tsy afaka mamaly afa-tsy zao fotsiny hoe manaja fahaleovan-tena mpitsara de tena hoe solidaire amin'izay mpitsara rehetra hoe manana an'izay fahaleovan-tena zay arovana de vononako ifanometanana amin'ny SMM sy ny syndicat rehetrarehetra raha sanatria hoe voatohitohy izay fahaleovan-tena zay fa za averiko any tsy fahavalo manoka ny filoha Andry Rajoelina sady tsy fahavalo ny atokony fa za fotsiny manana ligne d'idée sy conviction mety indraindray tsy mitovy amin'ny andry zareo ary zay moa mahatonga na hoe tsy ao anaty fitondrana na iza tonga teo satria ny conviction koa hafa mihitsy zay le izy
de sasany mirary soa anazy raha hoe izy irotsaka ka hoe tafarotsaka izy fa feno taratasy de mirary soa azy ohatran'ny frariko soa ampitiavana amin'ny candidat rehetra, zany hoe candidat James de tsy fahavalon'ny candidat na iza zay zany de asa vaina tsara mihitsiny ho retany ho rendanitra sika de namany rehetrarehetra ary vonona hitondra vahaolana ho an'izay olona rehetra te hitondra vahaolana ho an'ity fireneny ity. Nisan'ny ambety teny ny candidat ilatsaka filoham-pirenena amin'izao fotoana izao hoe reko ny antsoantson'ny vahoaka, reko ny fitaraina vahoaka. Raha misy nefa ny asehatra anankiray izay tena mampitondra faisana ny vahoaka amin'izao fotoana izao, izay lazaina foana nefa hoe vonona hiaro ny vahoaka sy ny fananana ny tafika izay ataontsika banky tokana fa rehefa voantsika mety hiditra ihany ao anatin'ny tsipiriana. Dia zavatra hita amin'izao fotoana izao dia lasa mandray baikon'olo tokana ny mpitandro ny filaminana na ny tafika, lasa miaro ny manam-bola sy ny manam-pahefana fa ny vahoaka majinika lasa voahitsakitsaka, lasa hiara ny herisetra, lasa hiara ny fikasihan-tanana. Inona ny tena olana ao anivon'ity tafika ity ary inona ny vahaolana ho entiny James Franklin Rakotomana amana izay olana izay? Raha ohatra ianao miresaka hoe olana de ara-tantara le izy. Raha tsy ahivina zany filohajaina Didier Ratsiraka efa maty moa izy taio izy fa efa latsakirazana hoy ny fitenintsika malagasy que son âme repose en paix. Fa tamin'izay fotoana izay no nanomboka zany ny tafika malagasy niditra tao anatin'ilay antsoina hoe mpitolona manao fanamiana. De tamin'izany nisy ny lalàna ny tafika mantsy tokony tsisy etikety hafa afa-tsy miaramila malagasy any aminao. Fa tamin'izany raha mijery fahitalavitsika na horonan-tsary ara-tantara de mahita général tsika na miaramila sasany manao insigne misy ny sarin'ny filoham-pirenena hoe filohan'ny teny tolom-piavotana sy ny sisa. Tany zany nampidirana politika tao amin'ny tafika. De izy io nandeha foana amin'ny fotoana. Tao anatin'ny fotoana ela zany na naharitraritra de nanana olantsika tao amin'ny miaramila satria maka position foana miaramila. Io zany efa talohan'ny nahatongavan'ny président Ratsiraka zany de efa nisy rivalité na fifampialonana sy fifandranitana ary fifanavakavahana tao amin'ny samy miaramila tamin'ny raharaha Ratsimandrava zany hoe nisy olana tao nisy samy nanana ny heviny sy ny fomba fanehoany an'izany. De satria le directoire militaire ne risque be mihitsy satria lasa ohatrany hoe afaka manao politika miaramila. De nandeha zany ny fotoana de mbola tao anatin'ny crise 2002 tsika zany ao anatiny mihitsy ny tamin'ny raharaha tamin'ny 2002 ny nanaovan'ny tafika politika zay satria misy ampahan'olona tsy nahazaka hoe mpivarotro-nono no maharesy amiraly de nisy koa zany le nanao barrière sy ny sisa. Fa ny tena zanaky ny ataontsika hoe enjana na ny tsara toerana nahazo vaovao amin'ny fotoana farany efa ho avy ny zana-tambo sy ny kung fu de efa niafina misy ary efa lasa tany Anjouan, Comore, Seychelles fa le olona tsy manan-katao ny tavela teo. Ka io zany nisy ratra be tao anatin'io tafika io de za aloha zany isaorako an'Andriamanitra tsy toa fa za tsy tafiditra tao anatin'le cafouillage hatramin'izao satria za zany tsy anisan'le nidaroka tafika na tamin'ny 2009 na tamin'ny 2018 tsy anisan'ny tao anatin'ny fitondrana koa fa men'Andriamanitra anjara tao amin'ny magistrature malagasy promotion 2002 zany hoe tena tsara vitana mihitsy tonga de tao amin'ny école de indépendant neutre impartial nandra-pahatonga zao ora itenenantsika zao. De ny avantageko zany nisy taona nisy atelier momba ny réforme en secteur sécurité de izany no nalefa ny société civile tany aloha société civile tranaindrina moa ny Ligue Malagasy des droits de l'homme et du peuple fa rehefa tao za zany efa hoe tsy ny ministère de la justice nandefa de tany amin'ny pilier anankiray zay hoe administration du territoire nidirako fa nifanena tamin'ny namako teny an-dala tsara sy teny an-dalana de nirombahanitra re ianao magistrat fa aty amin'ny pilier justice ianao ilaina fa ianao mahay communication ianao mahay mitarika de nataondry zareo rapporteur du groupe de dokotera zay moa madame Rahamefy zay no natao présidente de nanomboka teo famirapiratako tao amin'ny atelier zany réforme en secteur sécurité zany hoe anisan'ny acteur tena hoe nandray anjara fenotsika tamin'ny atelier fito farafahakeliny teto Madagasikara. Io indraindray natao tany APF, indraindray tao amin'ny Carlton, indraindray amin'ny CCI Vady, indraindray tao amin'ny ministère des affaires étrangères. Niovaova foana ny toerana nanaovana an'ilay atelier
fa de natsona foantsika natao filan-kevitra sy pitarika de io fahamezana fitaovam-piadina fanatsarana ny tafika sy ny polisy ny zandary ny pénitencier ny fitsarana ny administration du territoire io anatramin'ireny 4 azo reny de famatsim-bola azo tao anatin'ny secteur réforme secteur sécurité zany hoe io le atsona hoe rindra safatsoroany sehatry ny fandriapelemana RSSF zany izy amin'ny teny gasy fa amin'ny teny anglisy de réforme of sector security sector de réforme secteur sécurité en français ka tsika zany mahatsara tsika zany ny avantage tsika de mino fa manana endrika tsara tsika ao anatin'ny tafika sy ao anatin'ny polisy ao anatin'ny gendarme ao anatin'ny pénitencier ao anatin'ny mpisehatra rehetra momba fandriampahalemana hoe administrateur civil renseignement généraux satria mpiara-miasa ny zareo tao anatin'io série d'atelier io amin'ny réforme ny tafika tsika zany raha hoe misy hoe famezana fitaovana na fanatsarana ny tafika de anisany atodoa na ndrafitra n'izay politika sectorielle momba an'izay sika zay zany ny zavatra avaliko anao de tsika zany efa eo am-pijerena ny lesona antsoana moa zany satria priorité any régime teo aloha teo de hoe na ena kely ny budget an-tafika mba ahafahana hoe mifantoka any fampianarana zany nefa fahadsoana le izy satria tsy zakany tao le izy de tsika zany tsy anena mihitsy ny budget an-tafika zay zany aloha de mazava fa ny ampitombo ara natao satria tsika mila souveraineté nationale miainga amin'ny herin'ny tafika koa tsika akoatra ny herin'ny toe-karena sy ny herin'ny sosiala ny herin'ny politika ny herin'ny diplomatie de mila tafika tena hoe mamirapiratra ty amin'ny ranomasimbe indianina ary mendrika ny ranomasimbe indianina tsika mety andeharany hoe tsika manana azo de ataotsika saisie ohatra ny bois de rose mipetrapetraka any n'olona sy ananany de bois de rose iny avadika tsika sambo mandeha amin'ny misy voalo ohatra nentin'ny razantsika le hoe shamrock moa zany anaran'le bateau à voile fa asitsika motera le izy de asitsika radara de asitsika mitraillette de ataotsika piaro amin'ny sistantsika ina moa ny olana amin'izany tsy olana ane zany rehefa tsisy carburant de rivotra zany no manosika azy fa rehefa misy carburant hoe misy en alerte izy de velomy motera de sambo piata indray izy ny tsona azy eo azina mitraillette sy fusée ao sy ny sisa azotsika eritreretina mihitsy zany ary tsika ne manam-pahaizana ne manantsika manana be de be tsika afaka anao ka nitafika zany zay sendra mijery amin'izao fotoana zao de mahazo tokonareo fa hiakatra foana raha ny budget nareo ary misy drafitra atao ahatonga ny tafika malagasy ho reharehan'ny malagasy rehetra sy ho reharehan'ny ranomasimbe indianina ho reharehan'ny Afrika ny ananatsika ny ampiasaitsika anamboatra balitsika anamboatra missile tsika anamboatra bomba tsika tsy haiko na bomba atomika moa mbola tsy fantatra fa tsika zany na force hoe avion na sous-marin nucléaire raha de ao anatin'ny tetika asatsika hoe tsy anana tafika hitsanga menatra intsony tsika rehefa tonga eo amin'ny fitondrana ny président Rakotomana Andrianena Franklin James. Ao anatin'izay rehetrarehetra zay na eto an-drenivohitra na any ambanivohitra anisan'ny miteraka olana ihany koa ny kolikoly mahery vaika eo anivon'ity tafika ity ataontsika banitokana ihany izy indrindra fa hatrany amin'ny recrutement zany na ny fandraisana ireo zazavao de tsy ratsy mandoa hatrany amin'ny 2020 tapitrisa any de tsy voaray ahoana ny endrika anafoanana zay endrika kolikoly mahery vaika eo anivon'ny tafika izay James Franklin Rakotomana. Izy io matsy misy taontsika hoe nanangana le hoe broy foot zany le hoe ina moa fiantsonana azy iny fa ohatrany hoe manatona voaka zany ny tafika fa nisy taona zareo naka ny toera mpanao enquête mihitsy de indraindray miaramila azy de le zavatra nampianarina azy tamin'ny entraînement ataony am'le vahoaka de ny information azoko en tant que président vice-président Ligue malagasy des droits de l'homme et du peuple misy toerana sasany ara de hoe makatany zareo de hoe ampanofaina zavatra ohatr'izany zany tsy ao anaty lalàna tsisy lalàna mihitsy milaza hoe nitafika makatany de avy eo tereny vahoaka nofan'iny de mitaraina ty aminany olona mandefa doléance fa io mantsy zao endrika le azo lazaina hoe fahantrana ihany koa na ara-tsaina na ara-pitaovana na sy ny sisa de tsika zany tena hijery mihitsy fa zany hoe manana drafitra hitanao zao ohatra ireo 4 be de be Rakatananarivo reo mety izy zany unité spécialisée semi-pi ho an'ny mahatra fa au lieu de mpangataka izy avadika miaramila kely izy semi-pi amin'ny mahatra zany hoe tsy mahatra tsony izy ao fa misakafo sy ny sisa fa discipliné miady amin'ny fahalotona sy ny fahantrana de tsika zany mety tsy ahita 4 eny amin'ny arabe intsony
fa ny zaza madinika de ampianarina ao am'le CMP ho any matra de nefa koa ny ao izy lehibe ao tonga hatramin'ny université izy raha miezaka de ray aman-dreny omena andraikitra koa tso-4 fa izy afaka mivizite an'izany anao ohatran'ireny mivizite zaza tezaina rehetra reny hoe io zanakao fa manao miaramila kely zany hoe avadika pupille de la nation fa militaire ny mpangataka zany tetika asako daholo zay mahatonga ny hoe ny teti-bolany tafika de tsy maintsy ampiakarina avo be fa io tetika asa io de ny vizena zany de izao hoe ny compétence miaramila professionnel de ampitaina amin'ny vahoaka de tsika zany atsoatsa mety ho gaky ianao fa mekizy ara ny any amin'ny EPPS ny anina de mety mahazo notion ana miaramila sy défense nationale daholo amboarina zany ny programme de classe de 3e ny ankizy de manao karazana service national kely régionalement na provincial zay zany ny eritreritro zany hoe tafika zany manao encadrement pédagogique amin'ny resaka ady ohatra amin'ny resaka fandorana tanety ady ohatra amin'ny fanondranana tsokitsokony arenantsika ady amin'ny fahalotona isan-karazany loto rehetra misy na amin'ny arabe na amin'ny rano na amin'ny plastique tsy misy personnel zany eto amin'ny firenena ka hoe tsisy atao na hoe tsy manan-katao fa mivolam-bahoaka de ahopatsika amin'ny famoronana asa sy famoronana vola manana miaramilatsika de miaramilatsika tsy hoe rehefa vita ny zaza vao de tsisy ilana azy tsony fa misy formation atao ao anatin'ny fifanany aratafika atonga anazy ho ilain'ny commune na ilain'ny région na ilain'ny département moa raha misy zany fa tsika moa tonga de province misy aty amintsika aloha am'izao de re olona reo zany misy ny police communale police régionale police provinciale iaro ny arenantsika ohatra hoe parc national manampy ny agent forestier zany reo amin'ny information sy amin'ny technique famonoana afo ohatra hoe manao pompier communal zany fa tsy pompier municipal tsy misy zao ary misy tanàna raha commune urbaine ohatran'ny hoe Moramanga io moa tsy mba voatonoko fa Moramanga koa tanàna efa mipetrahako ela de ohatr'izay koa Tsiromandidy de alina vao nahatsiaro an'izay de teneniko azy satria fa meno amin'ilay fandaharantsika alalan'olona manana tanàna ao Tsiromandidy misy vahoaka any ambanivohitra Tsiromandidy namako sy havako de zay zany mahatsara zany ny hevitritsika zany de efa mipetrapetraka ny tafika de tena hoe tandroka aro mivosina ary andry anankiray lehibe ho amin'ny fampandrosoana satria ny tafika no loha laharana amin'ny fiadina amin'ny mifahantrana reo 4 tsisy mpiara eo avadikitsika zany reo ampanaovitsika verarmé reo tenue treillis reo de ampanomentsika kiraro de aterentsika isasa sy adio reo tadiavatsika plan aiza ny asinana azy de anaovantsika EPP reo de anaovantsika CEG reo de anaovantsika lycée reo de anaovantsika université izy miady ho any amin'ny fanjakana zay misy fa de ho lasa olom-pirenena reo fa tsy 4 intsony fa fanjakana no mandray azy zay ny antsoina hoe pupille de la nation asinao le izy ary mety isy corps d'élite raha ivoaka am'ireo satria reo nefa manana compétence sady comment survivre en milieu urbain asinao zavatra tena ilainy zany amin'ny guerre Ukraine ohatra sy ny sisa tsika tsy mandray anjara amin'ireny fa miaro an-tanitsika tsy misy olona ao anatin'ny firenena na olona clé maina raha ka tsy ilaina rehefa tonga amin'ny fitondrantsika fa rehefa ny olona inona ny clé manao ianao tsy mahay miteny fa ianao kosa mahay miaino ampiasaintsika amin'ny asa gazety izy mamadika tsoratra ny zavatra rehetra ien'ny sofiny ohatra indray izy ianao mahay miteny fa tsy mahay miaino fa kio daholo ty boky ty de avy eo atansao le izy na soraty zavatra ohatr'izany le izy nytiako tenena ny ady mamitiana zany maminiaina zany mamitiana moa maminiaina mialatsy moa fa miasa ny saina de tiako lazaina aminao namana adia de hoe saitsika zany tena maranitra be mihitsy ary tena niasa mihitsy hoe ahoana ny atonga ny atoananako ny zavatra everinay clé Madagasikara am'izao fotoana ho lasa ato zany na hoe fitaovana tena ilaina eo anivon'ny firenena sy eo anivon'izao tontolo zao tsika zany lasa grande puissance militaire tsika raha ohatra ka fiheziko ny teninao ary ny drafitra ataoko de hoe miainga amin'ny zava-misy inona ny efa eo an-tanana zay eo an-tanana de ampiasaina inona nanandrazatsika tsika ne ara-tantara ampatsahivina ihany zany mpanjaka raha navalina voalohany mariako aloha mpanjaka raha navalina voalohany manana ila any faritra Betsileo izy any Betsileo no olona manan-tsaina indrindra tsy totoa akory nametrahana ny école nationale de l'informatique any faritra Betsileo fa sady tia fianarana ny olany rehefa namangy tany raha navalina voalohany de ho zay ho fianarana ny soa eto satria tany drasany
zany tsara fatatsika zay tantara zay fa ny mpanjaka raha navala voalohany ane efa navita amin'ny fehamoro-tsirakitsika tsy nahatafidiran'ny vazaha ny vazaha saika androbany tantsika resiny de natapahany ny lohany de nataony tamin'ny tsatokany tamin'ny moro-tsiraka tsinanana iny ampitahorina ny vazaha hoe tandremy fa tsy misomonga aminareo zahay fa tiako tenanao tafika Europeana maromaro no mivondrona nanafika amin'ny Madagasikara nefa resy tosika teto atsika efa nanana sambo-piady tsika tamin'ny raha navala voalohany tsika de efa nanana sambo-piady manino tsika tamin'ny andron'ny amiral nisy taona nge tsika tsy nanana sambo-piady fa sambo farafesina ny lisy teto amintsika de zavatra zany ny tafika Andranomasina zany de mahazo matoky fa izy misy recherche teknôlôjika mety isy fifaninanana mihitsy anana sambo-piady tsika anana navira amiral tsika mety vita amin'ny hazo le izy fa moderne de sady mandeha amin'ny tosiky ny rivotra izy no mandeha amin'ny courant marin izy no mandeha moteur ary azo etreretina mihitsy zany techniquement zany azo etreretina de ho ataotsika zany tsika zany tonga de karoatsika mihitsy manam-pahaizana mitafika izy manam-pahaizana any amin'ny université izy recherche efa nana projet momban'izany ty ary atsarao ty moyen ataovy tsika zany mihevitra ny tenatsika foana ohatra ny hoe tamiady tsika de nitafika atsika zany tonga de miasa professionnellement foana eventsika misy ennemi foana tsika na de mbola tsy tonga raha ny ennemi satria tsika manan-karena de rehefa raha tsendra tonga nge zay tonga hoe raikitra ny ady fa tsy mampatahotra ny Europeana sy ny tandrefana sy ny Amerikana sy ny tatsinanana no maka ny tanitsika satria misy ressource aty sady misy sécurité de ny alantsika am'izay zany tsara foana manao défense tena mendrika malagasy de za moa zany mame voninahitra foana zay olona rehetra nanao zay vitany tamin'ny tafika malagasy fa ho avy ny fotoana hanatsarantsika an'izy io. Ao anatin'izay rehetrarehetra voalaza antsika teo zay anisan'ny mampilay ny vahoaka ihany koa amin'izao fotoana izao tsy fandriampahalemana na eto an-drenivohitra na any ambanivohitra manoloana ny ataontsika hoe inefficacité ngamba ny tafika eny ambanivohitra ka mahatonga ny vahoaka malagasy miditra any anatiny atao hoe fitsaram-bahoaka ahoana ny ahafahana mamerina ny tena fandriampahalemana marina ary eto amin'ny tany ny Madagasikara James Franklin Rakotomany. Ny amerenantsika fandriampahalemana eto Madagasikara de le zavatra teneniko anao teo hoe tsika raha ny zava-misy amin'izao fotoana de tsika ane zao ohatra amin'ny machine famoronana olona mahatry zay ny zava-misy zany ny fiarahamonitsika potehana ny olona zany potehana ny fampianarana de potehana ny tontolo ambanivohitra de potehana ny sehampiarina rehetra de be de be ny olona lasa mahatra farahitiny de mivarotra farafananany de eny amin'ny arabe izy manokona ny vary farany rehefa lany iny de amidiny koa le vilany iny de anomboka eo izy hitsindroka any amin'ny fanaripako de zay zavatra zay no foanatsika zay mamorona asytsika ho an'ny tanora mamorona ho asytsika ho an'ny manam-pahaizana ny tsy fananam-bola io manana vahaolana amin'io misy zany aloha vahaolana navoaka ny namatsika raha tsy eto Jean Jacques le hoe fa mividy no ilain'ny vahoaka malagasy tsika moa efa nraisitsika tamin'ny tsy haiko fandarana voalohany sa faharoa de efa nraisitsika iny ho atsika hoe tsika koa de miresy lahatra fa nitanteraka an'iny rehefa mahazo fitondrana fa amin'ny fomba fanaovantsika anazy misy fandalanjalanjana satria zany magistrat financier de za zany mitady foana moyenne sy ny juste milieu amin'ny zavatra rehetra atao fa tsy de hoe mirotorotona hoe manao zavatra tsy voahevitra de lasa miteraka pénurie na inflation na déflation na désinflation samy fiteny daholo moa reo de ny tiako tenenanao zany manana hevitra mihitsy zany hoe ialana amin'izay tsy fandriampahalemana zay zany tsy misy olona nanao service militaire ka avela tsy hanasa zay zany ny teknika anankiray zay raha vao nanao service militaire izy de tsy maintsy atao zay ananana occupation ho an'ny firenena satria efa service militaire zany formation avoleta be zany rehefa tsy hain'ny fanjakana sy ny collectivité ary ny orinasa misy ao amin'ny firenena no mampiatra ny olona nanana service militaire de anana olona izy mpanao sito mahery eny Andosy be na anana olona izy anao herisetra eny amin'ny tontolo ambanivohitra anao dahalo zany ka tsika zany force tsika zany tsy force hoe hofanina mba ho fahavalon'ny gendarmerie nationale na andripaka amin'ny police nationale tsy izay ny atsika fa force ilain'ny collectivité any ampitan-dranomasina ane misy fanofanana miaramila de misy lalana tsisy tetezana fa misy tondra-drano ohatra
de miaramila nataony zareo akalana eo maka hazo anankiroa izy de miaramila mitsivalana eo de mandeha daholo mpianatra mandeha mianatra de avy indray miverina de ohatr'izay tanao asa mifolo alin-da zany zay matandroka ary mivozina azy manao viverniainy mifolo alin-da mba tsy hisy zany zanam-bahoaka tsy mianatra manao viverniainy mifolo alin-da mba tsy hisy zany tsy fandriam-pahalemana zany ary tsy hisy tso zany côte passoire izany fa apetraksika tsika zany manatafika an-dranomasina de tena manana point tena misurveiller côte-tsika rehetra tsika mba tsy azon'ny olona hoe hidirana ary nitafika an-dranomasina misy vehivavy ao misy lehilahy mahafinaritra be na mijery ny tenue-any zareo sy ny fiasany ary amin'izany fotoana zany tsisy arenantsika hoe ahondrana tsokosoko izany intsony zay zany de zavatra mpanan-tenaiko anao nefa rehefa ny arenantsika tsy miondrana tsokosoko manam-bola isika anakaramana ny ankizy sy ny zaza madinika de efa mahazo indemnité rehefa manao service militaire na 4 ara manana ny anjarany azonao le izy mahazo bourse zany izy mianatra ao fa tsy hoe izy hoe samborinao 4 tsy izay fa aiza mamanao aiza ny dadanao de karohana misy police spéciale manao an'izay police momba mœurs sy ny enfant de rehefa hita ray aman-drenina de afatana ty zanakao ty de ho raisin'ny firenena ho atao miaramila zay no atao anazy aloha zao rehefa tsy tianao zay de azo atao mangataka atsony izy manana zo ianao ny akazy raha tsy tianao anao miaramila izy fa tsy mpangataka eny amin'ny arabe fa izy raha tratranay mangataka eny amin'ny arabe de omenay avenir izy hofaninay ho miaramila iady amin'ny fahantrano ary tena mety ho lasa mpanankarenana eo tadidy io tsika na tamin'ny andron'ny président Ravalomanana na tamin'ny andron'ny président Ratsiraka nanao camp tsika anampiana zay olona hoe ambony any Bonglava ohatr'izany fa misy amin'ireny olona ireny zao efa manan-karena be manana 404 bachet izy manana canal satellite izy manana courant mahaleo-tena izy nefa resaka ohatra hoe aferana manga fotsiny manangona manga milatsaka ny ataony de mitondra an'le izy aty Antananarivo de na milliardaire azy le olona ny menatrano natany tamin'ireny hoe opération tamin'ireny mantsy nisy projet mihitsy hoe fanampiana amin'ny agriculture sy ny de zay tsara vitana zany ka naharitra de tena natafita zany tamin'ireny na tamin'ny andron'ny président Ratsiraka na tamin'ny andron'ny président Ravalomanana de nisy zany atao amin'ny ministère-ny agriculture atao tsy tsaroko moa ny anaran'le projet fa mety hiverina ho azy eny an-tsaina eny any izy eny an-dalana eny fa tsy de le anarany loatra ny important fa hoe naomby reny fa ataotsika mahomby kokoa le izy satria tsy zavatra tena mampalahelo ary tena mahalatsa-dranomaso mihitsy na manadima amin'ny aina de ny mahita olona mitsindroka eny amin'ny fanariam-pako sy mitady ny arapany eny anaty fako na loton'ny olona tokony tsy isy raha firenena manan-karena sady vocation agricole ohatra Madagasikara tsy tokony isy olona mahantra sy 4 intsony eto tsika de anao ezaka national tsika mamboly azo eny amoron-dalana rehetrarehetra eny de anao zany raha ohatra ianao andeha amin'ny route nationale andeha vacances rehefa te hihinam-paisa anao favikaram-paisa de mihinana amin'ny andro décembre zany io ianao ohatra hoe tonga ny ririna ohatra zao de misy mananasy ho tazana fotsiny eny amoron-dalana eny manao effort national tsika triena ny lohana mananasy de any anaty fanariam-pako de ambolena amoron'ny route nationale de any arina any ianao rehefa te haka mananasy de mandeha route nationale ianao de mihinana mananasy efa nataoko zany tao an-tanàna isakariva mitondra gony mavesatra be de lohana mananasy eny an-tsena ireny angoniko de namboleko de manana mananasy amin'ny manjatony zao aman'arivo na ao tokontany ao maniry de misy voany le izy mandritra ny taona maro tanao le zavatra tenenitsika eto na efa nitanterahantsika na efa nisaintsaintsika lalina satsika tsy miteny zavatra tsisy dika na zavatra tsy voahomana na zavatra hoe tsy marina tsika zany tsy manao démagogie malagasy mihitsy fa rehefa mitenitsika de zavatra efa natao zay na efa marina na efa voapirofo fa marina ary raha ohatra koa raha le izy tsy marina ohatra le teoriantsika teo hoe avadika miaramila kely daholo mpangataka sy ny olo mahatra satria discipline angeny tsy ampy amin'ny fiainany very izy very daholo ny patrimoine tany ambanivohitra na lainy mpanankarena na mpanefoefo na ny olona ratsy toetra pisoloko tany na koa izy nanantena hoe any Antananarivo misy sécurité de namidy zay kely ananana de tonga taty izy tsy nahitantana sady tsy hainy na sahatry ny fiainana ty io mantsy na resaka nifinao tsy miborosy fotsiny ara de mety tsy ahitanao azy de zany zavatra zany napotika amin'ny fiainan'le olona de zay zavatra zay nosorohana hoe tsisy olona hoe avela hoe nareo mahatra de aleo nareo hijanona amin'ny fahatranareo io fa ny fanjakana no mitady vahaolana ary ny fanjakana manana personnel sady manana moyen ary raha tsy manana personnel sy moyen fanjakana de afaka mamorona hetra izy hanatanterahana iny projet iny fa ny répercussion iny satria tsy vola hoe namidy plastika tany shitiny
iny vola iny miasa ho an'ny vahoaka eto any zany hoe économie locale ahafahanantsika am'le hetra foronina na le fidiram-bola foronina antsika manana moyen marketing enjana be tsika tonga ny olona tsy sahirana mandoa hetra satria mamy amin'ny olona raha mandoa hetra lasa lamody mandoa hetra ohatra izy mividy carnet pokotany mividy carnet pokon'olona efa ndresantsika tamin'ny fandarina fa hoe carnet atsovaly carnet analika hoe atao vaccine zany de reny carnet ana saka de mahafinaritra ny olona manan-javatra hoe moderne sy tsara nefa misy vola miditra amin'ny fanjakana nefa le vola miditra amin'iny amahanantsika ohatra n'le projet antsika hoe miaramila tsy mahatra intsony miaramila ilain'ny firenena manomboka any amin'ny fokotany ka hatrany amin'ny province hatrany amin'ny firenena tsy voatery le tany national foana miambaucher miaramila fa misy carrière azo miaramila atao na ao amin'ny commune na ao amin'ny fokotany na ao amin'ny commune na ao amin'ny région na ao amin'ny faritany de na any amin'ny orinasa privé azonao le izy zay zany ny zavatra ataontsika tao anatin'izay tao hoe olana sy vahaolana rehetra ny hoetintsika tao anatin'ny fandarana zay mety manitikitika ny vahoaka malagasy ny mpanaraka antsika ihany koa amin'izao fotoana izao hoe ho tanteraka ao anatina monda anankiray ve zay fanarenana sy fanatsarana ny tafika malagasy ao anatin'izay endrika tsy dia tsara ahitana azy amin'izao fotoana izao zay fitaitsika aloha zay vita ao anaty mandaray de rehefa hita amin'ny vahoaka hoe tena nanatanteraka zavatra nyteneniny monsieur Rakotomanandrianena Franklin James de hoe vahoaka apio mandara indray de mitohizantsika le izy tsika zany raha ovaintsika lalam-pandrenana ovaintsika lalam-pandrenana hoe ohatra hoe mandat telo na ny filoham-pirenena ohatra zany satria mety zay ny avy tany an'le mandat ohatra avy tany an'le mission za ndray tsy itovizako amin'olona za tena vonona hikarakara relève tsara koa ny fiainana civil hoe anao mba afaka mikarakara ny zavikelinao ny zavy afinao mba manao zaridaina mba manatanteraka nofonofonao manokana ianao fa ny asana miaramila hoe ny asana filoham-pirenena hoe arahana garde du corps foana de naiza atao de misy équipe foana mandamina programme-nao zany gaga mihitsy amin'olona hoe efa tokony ho retraite de mbola hoe hiady ho filoham-pirenena daholo za zany à leur âge efa mba mieritreritra retraite kosa satria ny retraite nefa atao fironin'Andriamanitra sy ny olona de mba ilaina ihany koa le mba miala sasatra ary misy taona ianao zany mba mila hoe mampita ny traikefanao indray sy ny sisa de mba ohatra hoe telefônina fotsiny hoe James le ohatran'izao tsy mety fa mba hovay le ohatran'izao mba jereo traikefako tsy mety io teninao le ohatr'izao iny fa itsio zavatra ohatr' zany ilahntsika zoky ray aman-dreny na koa izy manolo lalana hoe ary raha aka vola any États-Unis tsika ary raha ho any Russie tsika ary raha ho any Chine ianona ny contact raha izao ianona natao ohatr'izao ohatr'izao ny lalana fanaovana an'io zavatra ohatr' zany ilahntsika zoky ray aman-dreny daholo Anisan'ny misedra olana eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao ihany koa ny tontolon'ny toe-karena izay mampikaikaika ny maro na ny fiakaran'ny vidim-piainana na ny fitotongan'ny vola malagasy manana vahaolana ve James Franklin Rakotomana ao anatin'izay rehetrarehetra izay ampiroboroboana ny famokarana eto anatiny tsy mamokatra tsy manondrana vokatra tsony tsika fa vokatra efa vita hodina naondra antsika hoentina ampiakarana ny ari-karena eto Madagasikara lalana ray zay hoe vokatra eto toerana de ahondrana eto toerana amboarina eto toerana aloha vahaondrana misy ane fotoana ange voatabia ohatra de amidy arivo ariary ny kesika nefa le kesika ara enjato angamba maskarena farafakely manao an'le izy de misy zavatra ohatr'izany zany hitanao zany misy taona mena ny omby ny voatabia atao amintsika satria tsika tsy manana orinasa misy any madiko fa tsy maharaka de io anefa tsy voatery hoe atao saosy ao anaty boaty any io fa mety azo atao io resaka ohatra hoe inona re zany ohatra hoe anaovana jus ohatra na anaovana ny voatabia ny be de be zavatra azo atao amin'ny voatabia ketchup saosy jus afaka anaovana sakafo maina koa ohatra voatabia maina mety anaovana confiture io zavatra ohatr'izany zany no mila ampianarina tantsaha ary mena fitaovana izy raha ohatra ka ilainy zany de tsika zany ny olona manao fikarohana momba zany de efa be de be any amin'ny université fa mipetraka anaty tiroara fotsiny le izy satria nahoana ny atsika ny fikarohana heverina hoe zavatra hoe azona diplôma fotsiny de fizay fa ny tena marina ny fikarohana tokony mivadika vola mivadika asa tsika zany na fikarohana nataony manam-pahaizantsika rehetrarehetra any amin'ny anjery manontolo na miankina na tsy miankina ary no avadika tsika vola de fa tsy mahatra tsony mihitsy ny firenetsika
Ny zava-misy mantsy amin'izao fotoana izao ny orinasa malagasy rehetra teto Madagasikara izay tsy maty dia mitsolopolopy amin'izao fotoana izao indrindra na fampikarana menaka zany na siramamy manana vahaolana ve James Franklin Kotomana hoentina piroboroboana ireny orinasa malagasy mba ialana amin'ny privatisation ataony vahiny ny orinasa izay misy eto amintsika. Marina fa tsara ny économie du marché satria ny lalàna ny tolotra sy tanaty no ahafahana mirégulariser prix sy mahatonga ny hoe vahoaka manana prix tsara. Fa tokony apetrapetraka ihany koa ny lalàna hiarovantsika amin'ny vokatra eto toerana sy ny orinasa eto toerana. Ka io fiarovana io tsy fiarovana amin'ny tanila fa fiarovana kosa mijery hoe ao aloha zany lafiny hoe saison. Hoe amin'izao saison an'ny zavatra ohatr'izao dia misy mesure tokony raisina amin'iny. Fa amin'ny lafiny iray koa ane hoe ianao zany mandohetra dia iny hetra iny censé hoe anamboaran-javatra, anaovana promotion zavatra anankiray na maromaro. Dia ity anefa ny olana raha ohatra anao mandohetra kanefa le hetranao tsisy mba hoe retour sur investissement zany mba hoe ohatra ny fanjakana mikarakara atelier na colloque na symposium na marché any ampitan-dranomasina any ampahafantarina ny produit anao ohatra any Australie na any Amérique latine toerana tsy mbola nalehantsika zany ohatra zany dia fatiantoka ane le mandohetra rehefa tsy mba misy jerena mihitsy le fampandrosoana an'le tsena anatiny zany sy le tsena ivelany. Dia zany zany asantsika zany mikaroka hoe inona no atao ahatonga ohatra amin'ny vania malagasy tsy hena ny vidiny. Fa ianao ane zao ohatra mahalala fa ianao misy fahitalavitra vazahany fa tsy hotonoko ny anarany nanaratsy ny vania antsika taloha nampitenan'io mba hamora be amin'ny vidiny dia hoe misy DDT voarara amin'ny norme européenne ny vania malagasy tonga dia zany hoe potehatra-dreo ny prix amin'ny vania manomboka tonga an'io. Dia voaingana kely indray nahita fahitalavitra vahiny any milaza hoe misy inona moa filazany ity inona moa filazany tony nicotine ny vania malagasy fa mitehana ny vania antsika daholo zany tsika nefa tara be vao mireagira na tsy mireagira mihitsy nefa tokony manana vigilance tsika amin'ny information ohatr'ireny. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao mantsy James Kotomana ny orinasa malagasy rehetra izay mbola mitsangana dia mitsolopolopy amin'izao fotoana izao ankoatra ny efa maty inona ny politika ho ampiasainao na ny tetikady manokana hoentina na hampiroboroboana indray izay orinasa malagasy izay amin'ny famokarana eto amintsika. Voalohany aloha le orinasa zany mila zavatra tsika ahafahantsika mibooster ny orinasa tsika. Ny fanaon'ny olona mantsy tao dia hoe mesure fiscale plus douce hoe maivamaivana koa ny hetra. Fa misy koa raha mety mesure tena reny nge nakalaina nge ohatra ny orinasa tiako hoe nanao exonération fiscale dia tena ala ny olona mihitsy. Fa tao ambadika reny nge raha ny olona tena niaro azy le izy dia hoe nisy deal nge ao ambadika ao hoe mamorina asa zao isa zahay fa mba ianao na tsy mihetra aloha zay nge le izy fa ny olona mantsy nakala be an'ny tompoky azafady nakala be an'ny perora jonarvelo ny olona sasany tao amin'ny atokony hoe ianao namevahana n'io tiko io ohatra dia ny tiko koa tsy nanazava ny olona sasany manazava hoe reny exonération reny nge ao ambadika reny misy plan hoe ianao mamorina asa ho an'olona ianao manao zavatra ohatra ity fa tsy dia hoe maimaimpona akory na tsika raha nge miresaka efa lazana hoe orinasa malagasy nge ny kit fer ny any Solala misy mpanao fer koa misy koa ny ohatra sao tsika miresaka ny QMM sy ny sisa dia reny nge ao ambadika reny nge ny olona nge rehefa tiana orangitina zany le vahoaka dia tenena hoe 2% fotsiny ny an'ny État malagasy fa ao ambadika reny nge misy plan be dia be hoe manamboatra lalana tsy manamboatra port-ery dia za zao mahafantatra olona namako tsy nefa tsy olona ray tamin'izaho mipetraka tao masina misy fotoana ny tamin'ny vao niasa io tetika asa Ambatovy io dia hoe zay manakatikatra vaovao rehetra dia hofaina le izy dia ao anatin'ny 2 taona dia efa compte miverina ny vidin'le 4x4 anao le 4x4 zany hoe ianao zany mampanofa an'le izy amin'ny Ambatovy fa ao anatin'ny 2 taona dia efa miverina aminao ny vidin'le 4x4 amin'ny vidinao dia be dia be ny olona atao masina nahazo 4x4 noho zay zavatra nataony Ambatovy zay. Ny olona zany tsy mijery an'le hoe inona ny bénéfice akolaka na vatana raisin'ny population locale sy ny État malagasy fa na ny olona zany tonga dia le hoe 2% fotsiny no makany amin'ny État malagasy manambaka ireo fa tsy fantany ny mamorina asa sy manofa matériel na manao zavatra ohatran'ilay teneniko teo ane ka manatsara ny économie locale sy nationale daholo ireny dia tsika zany
tsika tsy manao zavatra hoe torapo fa tsika kosa de afaka milaza mihitsy tsika hoe rehefa mazava ny règle du jeu hoe ianao amonjy asa tahaka n'inona de mifanjakana tokony hanana mesure incitative amin'ny investissement sy ny recrutement zay zany ny hevitro satria isika raha miantso investisseur any ivelany mena mesure tena mena tapis rouge tsony no mena vahiny fa tapis doré mihitsy teny loharan'ny investissement nay ny tany aty mora be ny moron-dranomasina ohatr'izany na lafo ananosy be io de mahazo ny vahiny tena mahazo tena paradisa fiscale paradisa douanière paradisa terrestre fa ny mpandraraha malagasy ina moa zany nefa tena natao an'ny mpandraraha malagasy zay nge le tetika asantsika hoe mampiditra soavaly sy rameva ary apondry teneniko anao iny ma tsy mety hoe imehezana iny hoan'ny olona tsy mahatakajavatra fa namibiany misy karana soavaly ty de le izy miaina amin'ny rehefa zatra miaina amin'ny tany ngazana le izy fa tsy maintsy ahena ny isan'ny atao insémination artificielle zareo mba ahena ny isan'ny ateraka satria tsy ho ampy ny rano sy ny sakafo ao amin'ilay tany ngazana raha vao ohatra le soavaly ty ireo ka hoe maro loatra de any Australie tsy lavitra tsika zava raha masina manelanelana an'izany misy soavaly ty koa de efa nisy taona saika aripaka amin'ny hélicoptère ohatran'ny ataon'ny amerikana satria hoe manimba voly mety hoe misy bibikely satria misy kongona sy biby reny de nefany raha ireny zany ohatra hoe maka vidy soavaly any Australie sika de hitanao fa raha masina koa manelanelana de samby zany mila ananantsika fotsiny de nefa reny main d'œuvre reny aty amintsika ny soavaly sy ny apondra ohatra ny apondra koa misy be dia be manodidina antsika de ohatray koa ny rameva ny vahiny zany efa variana any amin'ny camion 4x4 nefa tsika manatanteraka le vision antsika hoe Madagascar naturellement de aina ho an'ny orinasa zany reny raha ny hevitro satria za mitenenao ihany hoe ny rameva afaka miezakazaka izy io de ny antsona anazy rehefa miezakazaka izy misy karana rameva zany efa nofanina mpiezakazaka hatramin'ny fahazazany mehari ny antsona azy mehari zany ny rameva mpanao course fa mehari afaka ampitondrainao entana koa izy de manao ataontsika zany hoe mpitatitra entana izy na mpitatitra kitay na mpitatitra vokatra ianao zany mitondra vary ohatra de 500 kilo ny zakany rameva ray avy eo aloatra ianao ohatra tonga hatreo Moramanga izy de eo izy vao maka aina de avy indray izy mody aloha mitondra zay zavatra entina makany aloatra de makany Batondrazaka zany zavatra ohatr' zany angela izy namana adima amin'ny ainy fa tsika zany za zany tena resy lahatra mihitsy fa fampandrosoana orinasa sy ny fampandrosoana ferme zany ny famoronana rentre isaky ny tanàna sy ny tanàna ahatonga ny charme antsika vao maika mety tsara kokoa Madagascar sady manana biby endémique zareo nefa ny fitaterana any voiture de collection 4L 2 chevaux rehetrarehetra mahita fiara moderne koa ianao satria ao amintsika misy manana fiara tena Chevrolet filoham-pirenena manana fiara lafo indrindra nisan'ny lafo indrindra eran-tany de misy koa ny ministra antsika manana fiara lafo vidy be daholo ny député antsika de tsika tsy hory ava manana fa tsika koa manana soavaly sy apondra ary rameva sy omby de charme ny tanàna antsika reny raha haitsika zany manao azy mahatonga antsika vao maika attirant touristique zany touristiquement parlant de zao nefa rehefa attirant tsika touristiquement parlant de tonga eto zany masoka ny mpanao fitsidiana rehetrarehetra de manambola ho azy le orinasa resahanao teo satria mihodina zareo amin'ny ohatra zao hoe misy randonnée hoe mandeha mehari ianao zany mandeha rameva mpanao course ianao isaly ohatra de tonga tiany olona iconsommer an'izany produit unique au monde hoe environnement paradisiaque efa hitana biby raha mahita tanalahy ianao na tarondro zay tsisy afa-tsy amin'ny Madagascar mahita zava-maniry ianao zay tsisy afa-tsy ao Madagascar fa ianao koa nefa mitaingina rameva ohatra ny amin'ny Maghreb na ny Maroc de tena antsika tena compétitif tena enjana be antsika amin'ny resaka tourisme de aza gaga mihitsy ianao misy tour opérateur karazany be dia be iforona isaky ny région eto Madagascar tsika zany lasa isaky ny région tsika manana direction touristique tena velona sady manakatao de manana tour opérateur manakatao manana hôtel manakatao tsisy destination eto Madagascar ka tsy mahate handeha amin'izay fotoana izay satria zany touriste rehefa tonga ao de misy zavatra azony consommer azonao
tena hoe haut de gamme. De zao atsika indray raha zao mety hanangana orinasa hôtel isaky ny région zao no objectif atsika 5 étoiles isaky ny région. Fa nefa rehefa mipetraka le mesure incitative na douane na ny investissement, ny code d'investissement fitsarana maleo tena ho an'ny investisseur, tena mila an'izay kory zareo. Io ne na ohatra fotsiny ary ianao za zao vao maly angambana entoritenin'ny pasteur Hertina tamin'ny fahitalavitra, za mantsy mpanaraka reny toriteny reny indrindrindra raha hoe sendra tsy afaka mandeha mivavaka rehefa sabotsy lahady na ny toriteniny enoko daholo tantara izy hoe nanamboly zay ozy izy vidanina tany tao akaiky namoronankorona tao amin'iny bypass iny zany, de 450 millions ny avance narotsaka ozy izy. Fa rehefa narotsaka le izy ozy nisy problème contentieux tany amin'ny fitsarana, de leo ohatrany hoe tofoka izy zany am'le contentieux de niteneny ny staffny hoe atsahary le ady any amin'ny fitsarana fa ndao le ambom-bola 650 millions tsina no manay vidianan'le tany, de le 200 millions ndao zaraintsika amin'ny olona sahirana atao am-piangonana, vidy vary amin'ny gony BDB zareo de mena ny olona sahirana atao am-piangonana, de ndao tsika hivavaka. De tamin'ny fankalazana 20 taona ozy izy raha tsy diso na mpitandrina de nameny olona tany fotsiny tsika nefa le tany io raha vidina am'izao efa vitantsika misy piscine fiangonana, terrain basket etc. de na 20 milliards raha ozy izy tsy mahazo an'io tsony am'izao nefa azo fotsiny zany le izy. Hitanao ohatr'izay le fitondran'Andriamanitra. Fa nefa koa ny illustration lazain'ny pasteur am'izay de le hoe le problème any amin'ny justice zany, za zany nalahelo any maheno le hoe 450 millions vola mpino fa folo-karena zany de lasa very amin'ny fotsiny very anjavony de zany mila suivi zany hoe ahoana nakaiza io vola io fa aminahy aloha zany mauvaise foi ho an'izay olona mivarotra de za tsy raha ohatra zany hoe tena misy marina ny tantandalana de tokony karohana hoe iza le olona mivarotra de tokony amerina le zany am'le fiangonana le olona. Zay zany mampitsara anazy ny tenenako an'izany hoe tokony hojerena hoe iza le olona mivarotra de aiza le vola zao de ahoana ny amerenan'le olona amin'ny volan'olona fa tsy hoe misy hoe vola be zany de manjavona fotsiny. Zatra henoko tamin'ny radio zany fa maheno mpandraraha vahiny nge manaratsy amin'ny Madagasikara tena grave be ny ao de za koa efa naheno olona niteny zany hoe nataonay an'izao le mpandraraha vahiny de nzarainy malazy tamin'le gasy le vola, fa naheno olona niteny ohatr'izany de be dia be zany olona manaratsy antsika any ivelany any nefa tsika atao anatiny koa be dia be ny investisseur no mitaraina hoe mihitsoka amin'ny investissement na nangalarin'olona na solokian'olona tena betsaka zany ary tena henjana fa tsy araka le izy satria ianao zany mandray doléance ianao de zay manandrify ianao fotsiny no afaka amenao torohevitra hoe makanesa rena manaova andrifa. Misy olona de mangina fotsiny izy de lasa 4 izy, misy migatra, misy olona manana bulldozer, tracteur de hoe niovany régime de hoe tsy mety handoa fotsiny izy satria hoe ianao fournisseur ny régime teo aloha de tsy aloha mivolanao de borina le olona de lasa mandeha tongotra nefa olona sady mampanofa fiara tête de cortège ny asany mampanofa bulldozer sy tractopelle. Azonao le zavatra mampalahelo zany nge ny réalité misy eto amin'ny tanàna asa nefa de nisy amin'ny régime rehetra zany indrisy. Lava be mantsy le fandraisako fitenenana de averikely any amin'ny namana dimy am'tina miaina le satria sao de sendra tsy voavaliko tsara fanontaniana. Ia, ankoatra zay ataontsika hoe fampiroboroboana ny famokarana eto anatin'izay misy politika hafa ve fa atsika indray ary mampiakatra ny sanda ny vola ariary am'izao fotoana zao zay efa tafiakatra hatrany amin'ny 10,000 ariary ny euro ny ariary anankiray. Iny le misy aloha théorie namantsika Jean-Jacques Ratsietsao azy iny de za nana juste milieu foanana midy d'accord fa tsy ajustenay amin'ny euro zany ny ariary fa ny any etrehitra manangana nouveau ariary tsika, ariary nouveau zany new ariary vaovao zany hoe sina enina eo alohan'le a zany lasa zay zany unité monétaire atsika de nouvelle ariary tsika ohatra ataontsika ohatra hoe nouveau ariary égale ataontsika ohatra hoe 20,000 francs na 15,000 francs am'izao azonao le eritreritro de io zany ahafahantsika aloha tsy be loatra mivola hoe mikorina fa ny lafy ratsiny amin'le izy indray mety voatery mamorona monnaie en métal tsika vokatr'izay de verina manao vola 500 sy 500 tokana ohatra ohatr'izany nefa ny vola métal noho ny fahantrana misy eto amin'ny firenena de alain'olona avadiny
firavaka reny matetika nanaovany tao zavatra de maty antoka amin'ny banque centrale satria iny vola iny nge valeran'iny ianao ve mihevitra fa iny vola 10 iny de tena 10 ny tokony ho vidiny raha amboarina lafo kokoa iny fa le vola indray le 10 le 2 alina tokana iny mety mora noho no manao vola 10 manao an'iny asinao marina fa lamba ny vola fa tsy taratasy mantsy izy io fa lamba kanefa ny mora kokoa iny raha mitaha manao vola métal de le izy zany arme double tranchant satria raha anao an'izay tsika de voatery manao monnaie ny lafy tsara ny amin'le volantsika hoe nidangana indray mantsy ny euro de izao tsika tsy mila manao vola anina fa lasa ny 1 franc tsika taloha zany ariary zato amin'izao fotoana asinao zay lafy tsara misy lafy tsara sy lafy ratsiny daholo eny rehetra fa ny efa efa vidiny mihitsy ny tsy anana malagasy de zara zany mieritreritra hoe tsika zany sady manao foanantsika midy ohatra hevitra ray zay fa ajustentsika ny ariary manao nouveau ariary tsika ohatra na ampitovintsika amin'ny ohatra hoe iza no vola matanjaka indrindra te amin'ny ramasimbe indiana de ataontsika mitovy amin'iny nouveau ariary tsika zany zay zany hevitra avy aty amina de akoatran'izay misy mesure raisina be de be zany hoe ahoana ny ajustena ny karaman'olona ohatra mpiasa mpanjakana ny mpampianatra efa resahako tamin'ny vidéo teo aloha iny fa mbola verenako any misy drafitra apetraka de atonga karama mpiasa mpanjakana mpampianatra tratra fenitra sahaza anazy hoe tia ny tena valeur amin'ny mpampianatra misy moyenne jerena zany aty amin'ny océan indiana hoe ohatrina ny karama mpampianatra rehetra ty de mba tsy lasa danjan'iny koa mpampianatra ty a Madagasikara de ohatr'izay koa mpitsara ohatra ohatrina moyenne ny karama ny mpampianatra rehetra ty amin'ny océan indiana de atao mitovy amin'iny na ny mpitsara rehetra ny dokotera ohatrina moyenne ty Afrika de amenan'iny aloha zany ny dokotera atsika mba hahatonga ny karamandry tsy ho latsa-danja ary koa ne misy fifaninanana rehefa tsara karamana ny Afrika Atsimo de makany daholo ny elita atsika raha namantsy zao impira no misy namety olatra hoe ndao hifindra ty Angletera fa ianao ange James ho taraiky ao fa ozy tena ilay Madagasikara ho an'olona ohatra na ary za mety ho lasa filoham-pirenena ao Madagasikara zay nijanonako ao fa efa imbetsaka tsika tany Lyon tamin'iza mipetraka tany de niteny ny Lyonnais diaspora hoe raha tamany James de ao aminay aloha mipetraka raha hiala tsy magistrat zany any ariana any de hipetraka any amin'izareo fa zany misy zavatra rafitra ao Madagasikara fa tiako avadika ohatran'ny kindrindrina ny tanànao de ny fiarahamonina tiako afinaritra de ny tontolo iainana sy ny zavaboary tiako anakarena kokoa noho izao de raha ohatra hoa ka mandao a Madagasikara de tsy ho tanteraka izay vina zay fa aleo aloha zaho hiahatra le karama kely ao sy le nandeha tongotra firy taona zany hoe vao aingana nanana fiara indray fa vao nisy an'iny crise 2009 iny voaterina midy ny fiarako satria tsy nandray carburant intsony zay tany ampiasana de tsy nandray prime koa indraindray fa 0 prime zany ao anatin'ny taona ray nefa le vola prime iny tamin'ny andron'ny président Ravalomanana natratra 8 millions na 9 millions tamin'izany de nahafahako nanao entretien amin'ny fiarako diako tsy mila manao kolikoly de ny carburant zaraina manampy kely fotsiny de afaka na hoe voaka lahady de hivavaka na hoe andeha hamonjy fivoriana ara-pivavahana sabotsy na ara-pikambanana de maharaka taloha fa tamin'ny tao anatin'ireny crise reny indrindra tao anatin'ny teteza mitatra 0 daholo ny vola miditra sy ny carburant de nety tamiko kokoa mivarotra fiara de zay zany teneniko anao hoe misy drafitra zany hanatsarana ny karaman'le karama tena ambany loatra reo ny mpitsabo sy ny mpampianatra indrindrindrindra de mety eo koa raha hoe ny ahatonga ny filohan'ny fokotany sy ny staffny ho professionnel de misy drafitra koa raha hitako mihitsy hoe tena mahasoa ny hoe rehefa antitra de mandray minimum na retraite zay zany hoe retraite minimum pour nos grands-parents de anao zany rehefa manana grand-parents de tonga izy de mandray vola ohatrany hoe tosika afameno fa tonga de d'office izy mandray an'iny minimum fa izy indray raha hoe niasa tamin'ny fanjakana tamin'ny privé de mahazo de na izy mipetraka any ambanivohitra de farafaransa izy mba manana vary ray gony isam-bolana efa misy dikany be zay ho an'ny fiarahamonina satria arenantsika ny ray aman-dreny sy ny zokiolona raha ohatra tsika zany manana zokina ray aman-dreny de zany ny arena lehibe indrindra antsika maka ny connaissance sy ny information rehetra ny ahela vela azy ny ataotsika asanao le eritreritro de zay zany ana ny eritreritro hoe tsy ho vesatra ntsony ny zokiolona fa ianao raha lasa natria maty ny zokiolona de tsy mandray vary ray gony isam-bolana ianao ohatra donc zany ataonao zay ahavelona ny zokiolona menao tambavy izy raha tambavy raha tsy mamanga za ohatra de arenantsika ne tambavy tsika ne matimaty tam'le resaka hoe
resakantsika ohatra hoe nisy le CVO de tonga de lasa nisy na laina ividin'ireo akanjo malagasy na tambavy Ratsimamanga nena ny Mahagaga na reo misy karazany misy laboratoire be de be hoe Masoala ina avy ty misy Vainala ina koa ty Homeo Pharma arena reny tena arena de sika rery ny firenena tena hoe sady manana biodiversité manana institut ohatra ny Ratsimamanga de za tena resy lahatra mihitsy ohatra hoe rehefa be antitra ianao de sady omena vary ianao nomena ohatra tsika hoe calcium masy isam-bolana za zany hoe fanjakana mihitsy manome de le olona zany tonga de manana calcium foana izy na vitamine naturel ankoatra vary de mahatadiaviny ankizy sa laoka zany sa efa mihinam-bary aloha be antitra rehetra ao an-trano zany nefa tsy hoe ao anaty mandaray fa tsy maintsy mandeha le izy misy hiérarchie de priorité mety ohatra hoe le pension amin'ny be antitra ohatra isaky ny 26 juin isaky ny sy ny krismasy aloha izy mahazo amin'ity taona ity de amin'ny taona manaraka isaky ny 3 volana de amin'ny taona manaraka isaky ny 4 bolana de amin'ny taona manaraka isaky ny 1 bolana de farany izy isaky ny any izy mahazo foana amin'izay isam-bolana hitanao zavatra hiérarchie tsika zany eny 1 bolana aloha zany de aveo 4 bolana de aveo 3 volana de farany isam-bolana azonao fa tsika tsy afaka ny hoe itsambiky mikipy atsika koa tsy afaka manao démagogie fa ty hiezaka ataon'ny firenena zay satria za zany mieritreritra foana resy lahatra mihitsy fa ao anatin'ny fiarahamonina malagasy tsisy zoky olona lefa any amin'ny hospice zany fa ifandrombinanao an-trano mamelona n'in'olona iny mandra-pikipy maso satria tena hoe vakoka sy aretin-tsaina ho an'ny fiangonana sy ny firenena in'olona iny ohatrohatr'izay zany ny drafitra antsika namanady maminy aina ia akasana fenanao James Franklin nitondra indray izay famelabelarana sy fanehoan-kevitra zay teto amin'ny fandarana le 20h15 tamin'ity androany ity raha misy ny teny latsaka na fanamafisana tianao atao de omena fotoana ianao eny ary amin'ity indray mitondraka ty aloha zany tsy de tena hoe misy teny latsaka ntsony fa za fotsiny mampatsiahy ny olona mpijery ny fahitalavitra hoe niany zavatra dingantsika zao de le caution fa sika raha vao mahazo fahitalavitra anankiray na roa fotsiny hoe mandray atsika de fa vahoaka tapitrisana ny tonga de fa resy lahatra hoe io ny candidat antsika io ny président antsika ny olona ne tamin'ny taona 13 de fa niandry anahy hoe miandry an'iny le olona ohatr'izao iny zay ohatr'izao fa indrisy moa fa ny sakanany cour électoral spécial 1 sy 2 de tsy afaka nandroso tamin'ny farovana ny hevitro de zao zany candidat efa tena matotra be mihitsy aty amin'ny 13 zany hoe 10 taona ty aoriana de fantatro mihitsy hoe tena be de be na tantsana olon-tsotra na manam-pahaizana na miaramila na civile no miandro hoe itsika no tonga ao amin'ny fitondrana satria fantatry ny olona hoe io no tena hitondra fanavona manitra hoe olona tsy mivavaka amin'ny vola raha ohatra mivavaka amin'ny vola de efa nanan-karena be tokoa ako fa saingina mpitondra faisana olona tsy manan-tsiny maro fa zany ny safidy hoe aleo mihinana kely tsy arahan-dromoromo toy izay mihinana be arahin-datsy resaka caution io raha ohatra io ka hoe nidinganina tamin'ny fomba fanaovana zany azy de misy réseau mafieux na firenendehibe vitsivitsy ary zany moa tsy menatra mihitsy miantso candidat de reo rehefa nisy efa re hoe nanampy candidat tamin'ny fifidianana 2024 de efa nakantsika de efa namidy zany ny rahan'le malagasy sy ny tanin'le malagasy ny arenan'le malagasy fa za tsy te hanao an'izay satria tsy ahy le ran'le fa le zaza teraka rapitso tsy ahy koa le tanin-drazana io manana tany fa tsy anahy daholo Madagasikara ary tsy fananako any koa ny arena rehetra misy eto fa tiako malagasy tompony no tompony de za zany mahazanaky le vahoaka malagasy anahy de manolo tena hoe ity ny zanakareo irao hitondra firenena hitondra ny vahaolona rehetra misy eto amin'ny firenetsika de zay zany anahy ny eritreritry hoe zay manan-katao efa misy olona matsy manao témoignage mihitsy adima amin'ny aina hoe vao miseho télé anao izy de miteny ankizy rehetra tsy azo ovainy fa ianotsika hatramin'ny farany efa zany tantarain'olona atsika ary tena mahoraka be mifandarantsika sy ny émission antsika ianao tsy mino ianao raha teneniko hoe olona
mandeha eny Anosy be eny dia zay moa za koa mantsy rasta taloha dia samy rasta dia ozy za efa tsy rasta tsony zany hoe mbola jejeren'ilay rasta ihany aika zareo te hiteny hoe misaotra président fa tena mety aminay reny hevitra reny Franklin James any anaranao voaray anay nefa olona tsy ampozinay mpitarika sarety izy na mpitarika posy na olona tena misy raha mpandroba telefôna fa za zany hevitra hoe aka ny telefôna ako ve no jejereny ty anay eto nefa aika izy hiteny hoe mety aminy hevitritsika tsika zany lafa any ambakateny hevitsika lafa any ambanivohitra ny hevitsika ary andrasan'ny olona any amin'ny faritra ny hevitritsika dia miandry antsika allocation fotsiny ny olona dia hoe io ny atsika tonga dia surprise totale fa tonga dia tsika no arahan'ny olona tsika zany ny olona mantsy mieritreritra hoe manana moyen anao na campagne ve anao dia zany teny anjareo hoe za ho raha hitan'ny olona fotsiny io fa tena manao campagne sady na allocation dia za no vidin'ny olona noho ny fahalalan'ny olona ny talentako sy ny fanarahambola ny hevitra efa hatramin'izay zany hoe tany amin'ny faritra nge efa niditra radio sy télé ohatra zao imbetsaka tany amin'ny faritra ndray tadidin'olona ny feoko nanao cinéma zay tany tennis natation fampianarana kabary concours kabary concours jeu de société rehetrarehetra dia tadidin'olona rehefa mihain'olona feoko dia tadidiny hoe ianao le mpanatrika conférence na ianao le animateur be rehefa ohatra zao dia zay teneniko anao hoe lafotsika raha mandeha raha voalohantsika ny caution dia fahagagahana fa hoe olona tsy napozina mihitsy ny lany fa le olona napozina rehetrarehetra taneriana tany daholo zavatra azontsika tenenina mihitsy zany namana dima amin'ny any ankasitrahana feno ianao tamin'ity androany ity James Franklin Rakotomana dia izay afatra sy fanamafisana avy any amin'izay ihany koa no hoentsika manakatona tanteraka ny fandaharana tamin'ity androany ity isorana erepo eratsaina ianao zay tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany ary isaina ihany koa ianao tsy hisaraka amin'ny fahitalavitra M24 sy ny onjam-peo M24 zay raisinao eo amin'ny Mardrevy 93.6 dia velomandray aritsika makasitraka dima amin'ny aina makasitraka atsika rehetra